Faltafiaraka amintsika atao anatin'ny vaovaon-tsary indray toko lasy toko vavy amin'ity izy mahariva ity manasanao indray ary naraka hatramin'ny farany vaovao izay nomany ny mpanao gazetina eto amin'ny televiziona malagasy indro ray aloha ny lohateny-baovao. Vita ary notokanana androany ny fitoerana vaovao fanadiovana rano fisotro madio eny Mandroseza amaolana amin'ny famatsiana rano fisotro madio eto andrenivohitra Madagasikara izany. Ho fantarintsika eto anatin'ny vaovaon-tsary ihany koa ny fanavaozana nentina ho fanatsarana ny fitantanana sy ny fanaraha-maso ireny orinasa nanana ny fanjakana petrabola ireny. Ankoatr'izay amin'ireo maresaka ny ivelany olona 7 no namoy ny ainy ary manodidina ny 7 arivo tsy maintsy nandao ny toeram-ponenany vokatry ny fifandonana nisy tamin'ireo gangs mpanao herisetra ao Port-au-Prince any Haiti. Ny famahana olana amin'ny famatsiana rano fisotro madio izay tena mampitaraina ny mponina avy hatrany dia santarantsika ny vaovao amin'ity zoma hariva ity satria nanambarany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika androany fa hovahana atao anatin'ny volana vitsy efa bolana eo dia ho averina amin'ny laona ny famatsiana rano eto Antananarivo renivohitra. Maro ireo asa efa mandeha ary efa misy ny vokatra azo tsapain-tanana ankehitriny toy ny fahavitan'ny fitoerana vaovao fanadiovana rano fisotro madio eny Mandroseza izay vao nitokanany androany araka ity tatitra hoentin'ny ity Amavafy sy Fendrandriamalala ity. Amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy sy ny fiadidiana ny fanavaozana Repoblika no zoko manapaka ty rubantia fanamariana ho fitokanana ny fanokafana anjaoa unité de traitement compact d'eau aty Mandroseza izao. Amokatra rano 2 sy 4 alina metatra toratelo isan'andro ity fitoerana fanadiovana rano fisotro madio vaovao eto Mandroseza ity miaraka amin'ny fanamafisana amin'ny toba efa misy teto dia tafiakatra 2 alina sy 4 metatra toratelo isan'andro ny famokaran-drano izay efa miasa ankehitriny. Ten-drano avy any amin'ny captage no mandeha tonga aty amin'ny filtre mizara telo ohatr'izao dia filtrena avy ato amin'ny hito zany izy atao amin'ny niveau de filtration hito dia miverina mankato amin'ny bassin izay hitantsika atsy ambadika atsy le rano efa filtrena tato miverina filtrena ato indray dia ireto no salle de dosage zany hoe ato zany hitantsika le produit chimique izay nanaovana le rano. Efa mandeha ihany koa ny fanoloana ireo fantsona antitra simba mirefy 4.5 kilometatra sy ny fampitomboana ny famokaran-drano eny amin'ny tobina Ambotrimanjaka sy Amoronakona. Raha ny resaka nanao émission spéciale voalohany dia anisan'ny teneniko tany zay hoe mijiro ho izahantsika hovahana aloha foezaka ny mampiena ny le délestage efa izy angambo hitantsika eo ny lafitrezaka ny fanafoanana azy io mihitsy dia ny teny eto amin'izay hoe eo amin'ny enim-bolana eo dia efa mety mivaha ny olandrano ny akamaroany dia izay io ezaka tao io nareo no mitsara hoe manao ve le fanjakana sa araka ny tenin'ny sasany hoe tsy manao le fanjakana zao ny zavatra vitany ny gouvernemanta anampiana ny vahoaka malagasy tsy mahavazy tanteraka io araka ny kabary zay efa natao tao satria mbola misy gapy 100,000 mètres cubes mbola misy gapy an'izay mbola ho tadiavintsika fa araka ny teny banque mondiale teo hoe izahina ho vahana ao anatin'ny efa-bolana raha ireo tetikasa rehetra ireo dia vokatry ny fiara-miasa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny tetikasa PAEP sy ny famatsimbola ny banky iraisam-pirenena ankoatra ny Mandroseza dia itoy amin'ireo komuna manodidina Antananarivo ny asa ny tetikasa itoy any amin'ny faritra ihany koa toy ny any Antsiranana, Mahajanga, Atsirabe, Fianarantsoa, Manakara sy Mananjary ary velatra amin'ireo toby rehetra indrindra manerana ny nosy hatramin'ny volana Marsa 2020 sy 2020.
Iny fitokanana ny fitoerana vaovao fanatsiovana rano fisotro madio iny ihany koa moa no nanamariana ny fanomboana ny fankalazana ny 15 taona ny orinasa Jiramafa. Nazavainy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Randrianirina Mikael nandritra ny lahateny tao anatin'izay fanomboana ny fankalazana ny 15 taona ny orinasa Jirama izay sy ny fitokanana iny foto-drafitra asa teo iny fa tsy mbola nivoana tamin'ny teny nataony tamin'ny fotoana nandraisan'ny fitondran'ny fanavaozana ny tenany ary anajy ireo lara-pamiana napetraka araka izao fanazavany amin'ny fandraisam-peo ny Tia Mavasy Fendrany Malala Zoatra. Mbola ny zavatra nyresahana hatrany am-boalohany nandraisana an'ity fitondrana ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ty ihany no lalana aranay izao tsy mivoana amin'iny. Ny teny hatramin'izay raha mijery ny discours-ko anareo fa zavatra telo lehibe ny tena andraikitrako amin'ity fanavaozana ity. Voalohany indrindra dia ny fanomanana ny fifampiresahana ny dialogue national zany mba ahafahantsika miroso makany amin'izany fanovana rafitra zany. Ao anatin'izay dia ny faharoa ny gouvernance électorale efa manomboka ny asan'ny CENI vaovao zao zay efa nanao ny prêter serment izy tamin'ny herinandro dia efa manomboka mifantoka amin'izay asa fanomanana ny fifidianana zay ny CENI amin'izao. Ny ankoatran'izay moa dia miankina amin'ny fifampiresahana dia ny concertation nationale ny manapaka azy inona ny fomba atao mba hampalakilaky an'io. Ary ny fahatelo dia ny famalina ny etaeta ny vahoaka ny filan'ny vahoaka izay maiky indrindra satria ny roa taona tsy ampy hanaovana zavatra betsaka ao anatiny ny resaka rano sy ny jiro. Izay ny amin'iny fahitra lafim-baovao hafa indray isika natomboka androany fa 5 volana May 2024 izay andro iraisam-pirenena ny fianakaviana ny iray volana ny fiaina ara-tsosialika tamin'ny alalan'ny hetsika teo amin'ny parviana Analakely no nentina nanamariana izany ary nandritra izany no nanamafisa ny fitonam-panjakana fa lara-pameana ao anatin'ny politika ankapobeny fanavaozana ny fiaina ara-tsosialy anatin'ny rariny sy mampiaty ary nasongadina ihany koa moa ilay tetikasa registre social tokana na RSU araka izao fampahafantarany Kitary Village izao amin'ny sany Azarazafin'ny mpiasa. Fitaovana lehibe amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy eto Madagasikara ny registre social tokana na ny RSU ary natao indrindra hazahoana antoka fa tonga any amin'ireo olona marefo ny fanampiana atolotry ny fitondram-panjakana. Amin'izao fotoana izao dia efa mihoatra ny roafaingo enina tapitrisa ireo tokantrano no voarakitra ao anatin'izany manerana ny roafaritra 20 distrika 12 ary commune araiky amin'ny 20 tetikasa izay vatsiny ny banky raisam-pirenena vola. Nambarany ministry ny mponina sy ny firaisakina teto fa tsy tokony hisy olo-pirenena hadino na atao akilabao anatin'ny fampandrosoana. Ny tena fampandrosoana dia tsy ny fananganana foto-drafitrasa ihany fa ny fananganana olona, ny fanomezana asina ny maha olona ary ny fijoroana eo anilan'ireo marefo sy ny sahirana. Rehefa mitsangana ny fianakaviana iray dia mitsangana miaraka amin'ny firenena iray manontolo. Koa manentana antsika malagasy aoka ny fifanampiana sy ny firaisan-kina no hijoro ho fototra iainan'ny firenentsika satria ny firaisan-kina no hery ary iray vatsy iray aina. Aoka tsisy avahana na ajanona an-dalana tojo ilay fiteny hoe ny havana tsy mifidy rà fa mifidy fo. Nandritra izao fanamboana ny iray volana ny fiaina ara-tsosialy izao dia ny isa 20 ireo olona manana fahasembanana zokiolona zaza ary vehivavy no ny sitraka tohana sy fanampiana. Mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy fa mba mijery ny zokiolona efa osa ny fanjakana. Namafisa ny mpanolotsana avo ny fanavaozana médecin généraly Marcelin Zavitasondry fa lara-pameana ho an'ny fitondram-panjakana ny fiaina ara-tsosialy ary efa maro ezaka natao anisan'izany ny registre social tokana. Anamafy ny ezaka edina amin'ny fahatrana sy anatsarana fahampiana mponina fitondram-panjakana amin'ny alala ministera mponina sy firaisakina. Mitanjona imbolana dia mba ampiarina azy ireo tanteraka afaka rahatr' izay. Raha tombanana amin'ny fiarahaben'ny malagasy
araka ny tarehimarika farany dia eo amina atsasamanila amponina no mbola miaina mban'ny fiatrano fahatrany i mampidimapolo am'zato amin'izany no sedra ny fanjarena ara-tsakafo iara-malala nevany raha tontolo ambanivohitra tena mizaka fahasairana sy no tsy fahampiana ara-pivelomana tsy mitaza-potsiny noho izany anefa fitondram-panjakana ny fitondrana fanavaozana fa manao ny ezaka rehetra mba hanarenana ny toe-painan'ny mponina malagasy. Ankoatra ny tetikasa RSU ity dia maro ireo tohana ara-tsosialy eo anivon'ny ministera-mponina sy ny firaisan-kina toy ny asa avitra mirindra, fiavota, vatsinakihonana ary haratonaina. Resaka vaovao ara-toe-karena indray isika araka nambara tao anaty lohatenim-baovao teo dia nanambara ny FMI fa tao anatin'ny tatitra navoaka ny momba ny fitantanana na ny rapport de diagnostic de gouvernance pour l'exercice 2024 fa ambany ny fandraisana ndraikitra ny fanjakana ny amin'ireo orinasa ananany petrabola noho izany indrindra dia nitondra fanazavana ny avy eo anivony tahirim-bolam-panjakana androany fa efa nisy ny fanavaozana nentina ho fanatsarana ny fitantanana sy ny fanaraha-maso ireny orinasa ananany fanjakana petrabola ireny ka antanjana ao anatin'izay dia ny ahazona fampidiram-bola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana eo ihany koa ny famoronana asa araka ity fanazavana ry varavoana rery sy tojo fanomezana ity. Orinasa 450 ankehitriny no ananany fanjakana petrabola. Ny 420 amin'ireo no mihoatra ny antsasamanila ny petrabola ananany fanjakana ao aminy. Raha orinasa 120 no 100 ny petrabola ny fanjakana ao anatiny. Ny tahirim-bolam-panjakana no misolo tena ny fanjakana manana ny petrabola any amin'ireny orinasa ireny. Tato anatin'ny taona maro, nahitana sy fahombiazana hatrany ny fitantanana azy ireny. Izy ireny anefa dia tsy tokony ho vesatra ho an'ny fanjakana fa ho anisan'ny fanotra amin'ny fampandrosoana ny toe-karena. Mba hitondra voka-tsoa ho an'ny développement économique ny petrabola eo anivon'ireny société isan-karazan'ireo fa tsy ho vesatra foana ho an'ny fanjakana. Ilana ny fiara-miasa akaiky sy matotra satria rehefa mahomby ny fitantanana ireny orinasa fanjakana ireny dia mitera-boka-tsoa izy ireny satria dia mampiditra dividendy ho an'ny fanjakana, izany hoe mitombo ny recette fanjakana, mampiditra ihany koa izy ireny hetra ho an'ny fanjakana ary indrindra miteraka famoronana asa ho an'ny vahoaka malagasy raha ny dividendy izay tokony ho nampidiry ny orinasa fanjakana tamin'ny taona 2024 dia mahatratra 147 miliara ariary. Maro ny fanavaozana entiny eo anivony tahirim-bolam-panjakana mba hanamafisana ny fanatsarana ny fanaraha-maso ny fitantanana ireny orinasa anana ny fanjakana petrabola ireny. Manomboka isika ny fanovana ara-numerika na ny digitalisation isika. Ny fametrahana ny plateforme numerika izay ahafahana manao ny suivi automatique n'ireny fitantanana ny orinasa fanjakana izay. Fametrahana ny fitsiky fifehezana ara-teti-bola na ny discipline budgétaire. Satria raha antsika mahalala fa matetika dia misy ny fanampiana atao ny fanjakana amin'ireny société à participation de l'État ireny na subvention isika dia anisan'izay fametrahana fitsiky fifehezana ara-bola izay no obligation izay ananan'ny mpitantana ny orinasa fanjakana ireny ny fanaovana reporting amin'ny ampiasana ny vola izay nampiasaina ary ny fananana business plan mazava tsara ary fiable ho amin'ny fampiasana ireny vola ireny. Fanaovana ho matianina an'ireny administrateur na société à participation de l'État ireny sy ihany koa ny fahamarina toeran'izy ireo izany hoe misy ny mandat izay apetraka ahafahan'ireny administrateur ireny miasa eo anivon'ny fitantanana ny orinasa fanjakana. Anisany efa eritreretina mihitsy ny hanomezana fampiofanana an'ireo administrateur ireo. Ankoatra izay, anatin'ny fanatsarana efa nentina ny fampiarana ireo lalàna manan-kery momba ireo anjara andraikitry ny fanjakana anatin'ny fitantanana ireo orinasa ireo. Teo ihany koa ny fandraisana ny paikady mahampampiasa volan'ny fanjakana mba ahafahana mamaritra ny andraikitry ny tsirairay manomboka amin'ny administrateur
ny fanjakana sy ny ministera pia voakasika ny sehatra isan'ilay orinasa. Anisan'ny fanavaozana nentina ihany koa ny fametrahana ny charte de l'administrateur sy ny fifanarahana momba ny fahombiazana. No mafisina ihany koa ny andraikitry ny tahirim-bola mpanjakana amin'ny mahasolotena ny fanjakana azy mba ahafahany manao ny fanaraha-maso. Vaovao mikasika ny fiompiana sy ny resaka fiarovana tontolo iainana avoazana sy hatsaraina ny kijana eto Madagasikara mba ampiakarana ny vokatry ny fiompiana sy izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Noho izay indrindra dia hiara-iasa amin'ny fanatanterahana izany ny ministeran'ny fiompiana sy ny ministeran'ny tontolo iainana izay tonga tohanany mpiara-miombina antoka arabola sy ara-teknika izany ary anisan'ny nampahafatana moa izay andro any nandritry ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny taona 2024 ho taona ny kijana araka ny vaovao etin'ny zaka Serandrenarisoa sy Firaritsana. Ny 7 ny velaran-tany eto Madagasikara dia kijana avokoa. Mahita tombony amin'ny fampiasana ny kijana ny 10 hatramin'ny 7 eny ambanivohitra izay mivelona amin'ny alalan'ny fiompiana biby mirokahitra. Apakatra ny vokatra azo avy amin'ny fiompiana sy azahoana miaro ny tontolo iainana ny fametrahana ny 2024 ho taona iraisam-pirenena ho an'ny kijana. Ny tombotsoa antsika amin'io dia manometraka indray ny kijana ho fampiasana izany hoe anao rotation anapâturage tsika zany ahodina zany ny kijana mba ahafahantsika mitahiry sy mikajy ary manavondray ny kijana zany hoe isy fotoana zany ahodina le parcours-n'ilay fiompiana zany hoe mandeha mihodina le biby miraokahatra fa tsy amin'ny toerana anankiray ihany. Rehefa mihodina ilay fiompiana dia manatsara ilay kijana zany satria mametraka zezika ny biby dia mihodina indray dia avy eo mamboly indray maniry indray amin'ny toerana hafa miraokahatra izy. Ary tombony be antsika satria hanome lanja indray fiompiana eo anivon'ireo fiompiana tatanimpianakaviana na fiompiana mandeha mampiasa ny pâturage. Misy akony lehibe eo amin'ny toe-karem-pirenena ny vokatry ny famerenana amin'ny laony ny kijana. Miakatra ny taham-pamokarantsika indrindrindrindra aty amin'ireo biby mirokahatra. Miakatra satria hanana sakafo foana le biby mandritry ny fotoana ilaina anazy mandritry mandavantaona rehefa ahodina le izy. Misy ihany koa ireo fanampiana hiarahantsika amin'ireto mpiara-miombina antoka mikasika ny fomba fitantanana an'ireo kijana ireo dia ampiakatra ny taham-pamokaran'ny firenentsika izay mikasika an'ireo biby mirokahatra. Ny ministeran'ny fiompiana sy ny ministeran'ny tontolo iainana no ifametanana amin'ny fikojakojana sy fanarenana ny kijana mandritra ity taona 2024 ity. Misy ny fiara-miasan'izy ireo amin'ny mpiara-miasa arabola sy ara-teknika ka ny tanjona dia ny ampiroborobo ny fiompiana biby mirokahitra sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Fa nanomboka ao omaly kosa ary tsy farana raha tsy amin'ny alahady izao ilay hetsika foarabena Ambomalaza andiany voalohany izy ity hetsika ity dia natao indrindra hanohanana ireo tantsasy ireo mpanao asa tanana ao anatin'ny komina Ambomalaza sy amin'ireo komina manodidina ny anatin'ny distrikta Antananarivo Avaratrano iny ka mila fanohanana ireo tantsara araka ny fantatra tao anatin'izay ary izay ihany koa zany anisany tsikaritra tao anatin'ity foara ity indrindra amin'ny manodidina rehetra ihany amin'ny resaka famambokatra toy ny lalana izany ka raha momba izay lalana izay indrindra dia manome tantsorika ireo komina ireo ny fiadidiana ny faritra Analamanga araka ny fanangonana vaovao-ny Girard Toramangasoa. Tato anatin'ny iray volana sy tapany no efa niditra tamin'ny fanamboarana ireo lalana eny anivon'ny komina ny fiadidiana ny faritra Analamanga. Efa ampirinasa avokoa ireo fitaovana hananan'ny faritra ary efa misy ny tetiandro mazava anaovana ny asa rehetra. Zaho io ny faritra Analamanga dia tena mametraka mihitsy ho lara-pamehana ny resaka fanamboarana ny lalana ahafahan'ireo tantsama mamoaka ny vokatra ary efa misy planina mazava indrindrindrindra anararotana n'izao fotoana ny maintany izao nofaritana sy narafitra ahafahana zany miroso amin'ny fanamboarana ny lalana manerana ireo distrika rehetra ato anatin'ny faritra Analamanga. Mbola tsy nitapitra kory ny fahavaratra dia efa nosatarinay ny asa fanamboaran-dalana tao anatin'ny distrika Anandramasina ary ho an'ny distrika Anandramasina manokana satria be dia be ny fitarainana ny amin'ny tena faratsiany lalana dia nanokananay mihitsy hoe misy engin permanent mijanona any anamboarana ny lalana mandritra ny volana maromaro
mihoatra ny folovolana ny anamboarana lalana any amin'ny district Andramasana. Fa ny anivon'ny faritra Analamanga manokana manana engin maromaro dia efa vita planine zany hoe ho an'ny eto amin'ny district Navaratrano zany resantsika dia efa voavita zao ny lalana avy any Bongatsara dia miditra ho Alasora dia miazo an'ny Sabotsinamehana sy Viliazo. Zay zany zao ny programma ho an'ny eto amin'ny district Navaratrano manokana dia efa misy ihany koa ny fangatahana voarinay ho an'ny hafa. Ankoatra ny fanamboaran-dalana manohana ireo commune manome tantsorika azy ireo ny faritra Analamanga. Misy ohatra ireo tetikasa fanofanana ireo tantsaha. Iray amin'ireo commune nahazo izay toana izay ny commune Ambomalaza ato amin'ny district Antananarivo Avaradrano izay efa manana ny tetikasany ihany koa amin'ny fanohanana ireo tantsaha sy ireo mpanao asa tanana. Ao anatin'ny andiany voaloha moa zay ao anatin'ny foarabe Ambomalaza izay mitondra ny teny filamatra hoe miara-mandroso isika. Ny tanjona dia tia ampivoatra izahay ny tantsaha sy ny asa tanana sy ireo asa rehetra ato anatin'ny commune sy ny manodidina. Tanjona ao anatin'izany dia ny ampiakatra ny kalitao. Zany tena zay ilay tanjona voalohany hoe ity moa voalohany fa tena tanjona zany dia hoe ampiakatra an'ilay kalitao andreo vokatra ary ihany koa ny ataontsika hoe ny abetsahany zany satria indraindray ireo nataontsika hoe ireo mpamboly ireo dia kely fotsiny ny zavatra ataony dia tsy maharaka ny zavatra mety tadiavin'ireo olona izany ka tena zay ny tanjona zany ampiakatra ny vokatra ary ny kalitao ihany koa mba ho an'ny faritra eto manodidina sy ny any ivelany zany. Anisany nisongadina nandritra ity foara ity ny fampirisihana ireo tantsaha ampiasa zezika compost ananana vokatra bio maharitra tsy mora simba ary tsy misy fofona indrindra amin'ny fambolena legioma. Anisany commune tena manana izay fambolena sy fiompiana izay betsaka ihany koa ny alakamisy na fenarivoka ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny fianakaviana dia isany nanamarika izany ity commune ity izany hoe betsaka zany ny mponina mivela amin'izay fiompiana sy ny fambolena izay ka ny foto-kevitra ny vohitra tamin'ny alalan'ny tsena be ny tantsahany hoe ankonana miary tontolo tsarajara araka ny vaovao ediny aina rabe tany sy Shakira Kotomanga. Ady amin'ny fitoviana sy ezaka amin'ny soan'ny taranaka sy ny ankizy foto-kevitra novoizana manokana eran-tany io tamin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana ity nofidina manokana ny commune Alakamisy ny Fenorivo ny mpikarakara noho ny fananan'ny 700,000 mponina izay mbola mpiompy sy mpamboly avokoa nefa mbola marefo amin'ny tsy fanjari-tsakafo ka mila tohana antony nanaovana izao tsena be izao izany. Ny tena zava-dehibe nasongadina izao fampiratiana izao mba ahafahan'ny fianakaviana iray manontolo mampiseho an'izay vokatra misy any amin'ny fotony izay hoentina mampandroso an'izay fianakaviana izay indrindrandrindra ny anivon'ny fokotany eny zany. Ny lalam-barotra moa ezahanay tsy kelikely miaraka amin'ireo le mpiara-mombonantiko ireo ny ahafahana mamoaka an'izay vokatra izay. Mampalaza anay ety moa ny tena hoe voasary dia miezaka manatsara kokoa an'izay kalitao izay izahay mba ahafahantsika eto anivon'ity firenen'ity manana an'izay vokatra ara-pahasalamana izay. Ny 700,000 ny fianakaviana eto anivon'ity commune anay ity dia tantsaha mpiompy sy mpamboly avokoa. Dia izay ny isaoranay manokana an'ireo mpiara-miombonantoka izay miara-miasa miara-misalaha aminay manampy ao anatin'izay. Nasongadina manokana tamin'ity tsena be ity ny fanomezana sehatra ireo tantsaha sy ny fianakaviana ho lavitry ny mpanelanelana tamin'ny alalan'ny teny fototra hoe ankonana miary tontolo tsarajary. Fanasongadinana ry vokatry ny tany nataon'ireo mpisitraka eo amin'ny 540 tetikasa fararano any Adra izay tohanan'ny fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny olomasiny andro farany mba ampivoatra amin'ny fiainan'ireo mpisitraka nisy 540 tokantrano izay. Dia izay ny tanjony zareo name tosika zareo teo amin'ny lafiny masom-boly fiofanana ara-teknika mba ampivoatra an'ilay fiampianan'ilay mpisitraka le tantsaha marefo ireo zany. Ny elana zany izao dia mba tantsaha amin'izay no vatra mivokatry ny tantsaha amin'ny vatana fa efa somary miala an'ilay mpanelanelanatsika. Izay ny tanjony. Ankoatr'ireo hetsika ara-javakanto karnavalina lehibe nampifondronana ireo sehatra asa sy seham-panabeazana samihafa moa no nanokafana ity andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana ity.
iresaka vaovaon'ny fampianarana indray sika afaka ray volana katroka rampitso izany hoe ny talata fa 14 volana Jona 2024 no anatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE ho an'ny BEPC kosa dia ny alatsinainy 9 ka hatramin'ny 7 Jolay ary ny baccalauréat ankapobeny dia ny 20 ka hatramin'ny 14 ny volana Jolay ny baccalauréat teknika sy ny fampiofanana arakasa kosa dia ifanindry amin'io 20 ka hatramin'ny 14 ny volana Jolay io ny tapany voalohany ary avy toy amin'ny tapany faharoa dia ny 17 hatramin'ny 30 Jolay izany fampatsiahivana ireo datim-panadinana ihany izay fa ny fanomanana ny fiatrehana izany fanadinam-panjakana ofisialy izany no nanaovan'ny Lolo Sorandriamanana sy Roger Andriamanalina fanadihadiana manokana androany dia ho arosantsika. Hiatrika ny fanadinam-panjakana ofisialy isika eto Madagasikara manomboka ny 19 Jona ho avy izao dia ny CEPE izany. Samy efa somepseby amin'ny fanomanana na ny ray aman-dreny na ny mpianatra indrindra fa ireo mpampianatra sy mpanabe. Nanaovana fanadihadiana manokana ny teto amin'ny LMA lycée moderne Ampefilo izay handray ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC. Mahakasika ny fanomanana ny BEPC eto amin'ny lycée moderne Ampefilo zany dia ataontsika hoe fa miditra ao anatin'ny fanatanterahana tsika zany angamba ny zay hoe fanomanana zay raha teneniko amin'izao satria tamin'ity herinandro zany ny ankizy zao dia fa nanao ny adina fanatanjahantena dikan'izany teny efa ao anatin'ny fanatanterantsika talohan'izay manko nisy fotoana nandraisin'ireo atotataratasy nandaminana an'izany namoana ny convocation fa amin'izao zany tsika efa miditra tanteraka ao anatin'ny fanatanterahana raha ohatra ny adina fanatanjahantena no lazaina. Ao aorian'ny adina fanatanjahantena moa zany dia manomana indray ny fiatrehana ny adina antsoratra dia mbola manatanteraka an'izay moa zany tsika hatramin'izao satria rehefa vita io adina fanatanjahantena io dia manomana indray ny reconvocation na ny taratasy fiantsoana ho an'ny mpianatra indray ho zaraina isaky ny sekoly mba ahafahan'ny ankizy mahalala hoe aiza ny toerana anadinana azy mandritra ny adina antsoratra. Ireo sekoly rehetra natao ho ivon-toeram-panadinana dia saika manomana ny efitrano andraisana mpiadana herintaona mialoha. Tahaka izany no ataon'ny tompon'andraikitra eto amin'ny LMA. Ny salle de classe iny vao manomboka any amin'ny taom-pianarana moa zany dia efa mijery satria ianao efa manana totanisa teo aloha ihany hoe zao ny teo aloha raha misy fitombona zany dia miankina amin'ny fitombona iny dia efa mijery ianao satria mandray ihany ianao ny hoe atao hoe amin'ny teny frantsay mialatsiny amin'ilay teny hoe marche mandray an'izay ianao dia hatreto aloha zany ataoko hoe ny mahazo tombony ihany tsika satria efa vonona tanteraka izay efitrano izay. Ny eto amin'ny toeram-panadinana lycée moderne Ampefilo moa manana sous-centre izay anankiroa eny Mahamasina Est dia amin'ny EPP Antanimbarinandriana dia ny lycée moderne Ampefilo moa zany no centre mère mitantana an'ireo. Matiaro ho manana didy amin'ny mpianatra manoloana ny fifehezana ny teknôlôjia indrindra ny intelligence artificielle ny mpanabe. Ny zavatra tena anentanana ny ankizy angamba zany zao dia hoe lasa misy zava-baovao miseho amin'ny fiainana amin'izao dia ny fisian'ny intelligence artificielle. Dia io intelligence artificielle io misy fiatraikany amin'ny mpianatra io satria na teny ivon'ny sekoly misy fiatraikany io mety sakana ho an'ny fampitana ny fampianarana ihany koa ndraindray satria lasa io no ampiasain'ny ankizy na amin'ny devoir ty an-tsekoly. Dikany mila mitandrina be zany ary tsy maintsy manara-maso tsara ary apetraka tsara ilay hoe tsy fitondrana ny finday na zavatra mitovitovy amin'izany finday izany iny amin'ny anivon'ny toeram-panadinana mba hialana amin'ny fakapanahy mety mahazo ny ankizy satria ny ankizy efa mahay mampiasa an'ilay izy dikan'izany mety isy ny fakapanahy raha tsy nitandrina mafy dia io zao no toerana ataoko hoe ady mafana tena ngezabe ny fiarovana ny ankizy amin'izay zavatra izay ary anafarana sahady ny ray aman-dreny hoe savao ihany ilay ankizy alohana andeha hanao fanadinana satria somary enjakenjana ihany koa ny sazy raha sanatriany izany ka tratra amin'ny hoe fikasana akataka na ny makataka zany amin'ny fanadinam-panjakana satria tena tsapa fa lasa fakapanahy be ho an'ny ankizy io resaka intelligence artificielle io. Handray mpiadana 9 sy 7 ny LMA
120 taona ny zandriny indrindra ary 130 taona ny zokony indrindra. Iresaka makasika ny zava-misy any amin'ny fahatrambatsoiny indray isika makasika ny siampiarina lavanila manokana raha tany amin'ny taona 2024 tany no nanomboka ny totongana ny vidin'ny lavanila ka ho an'ity fahatrambatsoa ity izay mamokatra mihoatra ny 4 alina taona isan-taona izany hoe mahatratratra ny amin'ny 5 alina taona ny lavanila masaka mihitsoka amin'izao fotoana izao ho avy anefa ny taopam-karina lavanila maitso ka manamafy ny tobiany vokatra ireo tantsaha ny lavanila izay anisany ankina ny fampandrosoana n'ity faritra faefatra amby roapolo eto Madagasikara ity raha ny fanazavana ny entin'ireo olona avy any toerana izay tafaresaka tamin'ny Andriana Zavindramaro sy Ambinitsoa Andriamaservera. Mbola manana tahirina lavanila masaka 5 alina taona ny faritra Ambatsoa amin'izao fotoana. Mihitsoka ny tahiry noho ny vidin'ny latsaka ambany dia ambany. Mandroso vahaolana sy angonany vokatra ny zanaky ny faritra. Efa hiditra saison lavani verte atsika zao mbola iampy koa izy toko raha masaka ilay raha io zegny mahatonga zay manenga ilay fitondram-panjakana ikigna fa fonanao izy nohany fa maro ny mahazo agrima fa kanefa tsy ampy zay zavatra zay fa mila hezaka be dia be amin'ilay prix ny lavani dia manipy vahaolona zay igny faritra igny misy regny bois de rose maro na lefa répertorier saisi le saisi maro be mbola any amin'izao magnentina fitondram-panjakana zay iara iasa amin'ny stesy mba angalana le sazy mahazo atsika mba alefa zay bois de rose zay dia vangain'ny fanjakana zany le stock ny lavani ihany amin'izay mba afaka le stock. Ankoatra ny lavanio manana otrika rena mahavita manainga ny fampandrosoa ny Ambatsoa. Tamin'ny taloha i maro antsetra no 3e grenier amin'ny famokaram-bary atao mihitsy ny fomba pakarina zay vokabary zay resaka économie e koa manana vola fanondrina na andranomasina indrindra fa le biodiversité ataony amadina zay otrikarena zay ho fampandrosoana amin'igny faritra iny ny vinavina dia ny iara ikondoa zay eo moa lehibe ny faritra mpanantanteraka eo koa le kady rehetrarehetra sy ny olona rehetrarehetra amin'ilay fampandehana le faritra. Anoritsoritra ny lahara-pahamehana ho any Ambatsoa ny drafitra fampandrosoana ny faritra na ny PRD eo ampiandrasana ny fametrahana ny lehiben'ny faritra mpisolo-toerana. Vaovao mikasika an'ilay fisoratana anarana biometrika indray isan'ny distrika manana tahambony amin'izay fahavitriana misoratra anarana biometrika izay ny amin'ny distrika ny Mahabo raha ho an'ny faritra Menabe manokana etsekilany nefa dia mitohy hatrany ny fanentanana sy ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny atitany sy ny tetikasa prodigie ho fanamafisana izay firisoana amin'ny fisoratana anarana biometrika izay araka ny fanangonana vaovao Olivier Andriamirolo mihaja tany toerana. Raha ny eto amin'ny commune ambony vohitra Mahabo faritra Menabe dia efa mahery ny 3 arivo hatreto no tonga ny soratra anarana teto anivon'ny commune manomboka amin'ny 7 ora maraina no misokatra ny fisoratana anarana ary tsy mifarana raha tsy amin'ny 5 ora hariva saiky filarana trany no hita eny anivon'ny vokotany raha fehezina sy dia mavitrika eo amin'izay fisoratana anarana biometrika izay ny eto amin'ny distrika ny Mahabo. Tena mavitrika tokoa ny olona amin'ny fandraisan-jarana amin'ity izao tokana ity satria zahay eto manana vokotany 7 dia fanandalovana tsirairay avy ireo tena mavitrika ny efa mihoatra ny 3 arivo zao no isan'ny fisoratra anarana Etsekilany dia mitoy ny fanentanana sy fanazavana amin'ny alalan'ny famaliana mivantana ny fanontaniana manidikitika ny mpiantsehatra ety fotony toy ny hoe taratasy ilaina ny antony ary mazava-dehibe io fisoratana anarana biometrika io eo amin'ny olom-pirenena tsirairay. Izao hetsika ataony tetikasa prodigie izay anamiasa amin'ny fitondram-panjakana izao. Tao angamba fa tomboka antsika tsirairay avy izao fisoratana anarana izao satria magnana antsika ampidrafitra voaharo sy ara-dalàna. Nazava ny resaka teto ary ireto mpandray anjara indray avy eo no hanao ny fanentanana any amin'ny sehatra misy azy avy eny anivon'ny fiarahamonina.
Tontolo ny asa fanaovan-gazety indray reto entina amintsika manaraka ireto misy mpisehatra avy amin'ny Ainy Vakijery 27 mianadahy nandray anjara tamin'ilay fifaninanana famokarana lahatsoratra sy fandarana manentana ny vahoaka momba ny vaksiny ka nefatra tamin'izy ireo mendrika indrindra tamin'izany ka nitolorana maro pakasitrahana sy loka samihafa ity hetsika ity moa izay niarahany ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka niaraka tamin'ny fanohana ny UNICEF araka ny vaovao nangon'ny sonde Rakotarson sy Rocher Andriamanara. Lohateny reportage zany dia hoe fiaro ny vaksiny, fiaro ny anakampela zany ilay vaksiny fanevitry ny homba miady amin'ny voson'ny tranon-jaza. Anisan'ireo mendrika indrindra tamin'ilay fifaninanana famokarana lahatsoratra sy fitateram-baovao momba ny vaksiny ho an'ireo mpisehatra rehetra amin'ny Ainy Vakijery. Ny lahatsoratra novokarina mpanao gazety amin'ny onjam-peo tsy miankina tao Menabe ity. Mampiseho famitana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny ain'ny zaza eto Madagasikara, ny fanaovana vaksiny ka ho fanamafisana ny fanentanana ny olom-pirenena, momba izany indrindra no nanatanterahana ny faninanana ho an'ny mpanao gazety. Andao vaksiny no atao ivon'ny fifaninanana amin'ity ndray mitoraka ity ny antony maro samihafa fa indrindra tato ato dia tena nilaina mihitsy ny fampahafantarana ho an'ny daholobe ny tokony hanaovana vaksiny indrindra ho an'ny zaza. Efa nisy ny fampahafantarana mialoha ireo fepetra sy ny fomba fandraisana anjara. Ny fepetra napetraka ho an'ireo izay mandray anjara dia hoe mpanao gazety matianina mazava ho azy ary ireo asan'ny gazety izany hoe reportage na article na zavatra mivoaka tamin'ny radio ka tafiditra tao anatin'ny am-potoana farafahatarany fifaranan'ny fifaninanana. Izany hoe tamin'ny voalohany tamin'ny faran'ny 28 mars no voatojo farany izy ity dia nisy fanalavam-potoana kely hatramin'ny 10 aprily ka nifantoka tamin'ny fanaovana vaksiny teto Madagasikara indrindra ireo vaksiny izay nisina firanina spécial vaccination spéciale natao polio sy ny rehetrarehetra ireny dia tafiditra tao anatin'ny fifaninanana avokoa. Fanomena lanja koa ny fahaiza-manao ny mpanao gazety izany hoe fisafidiana ny angla, ny fomba fitantarana n'ilay vaovao, ny olona nampiresahana izany hoe ny source sy ny sisa. Mpanao gazety 4 menadahy iray avy amin'ny sehatry ny fahitalavitra, onjam-peo, gazety an-tsoratra ary Aino Manjery Anabaka no voasikajo mendrika sy nanome vokatra nisongadina tamin'ity fifaninanana ity raha toka 27 ireo mpandray anjara manerana ny nosy izay samy notolorana maro pakasitrahana avokoa. Vaovao momba ny mpanao gazety Sahatrany dia misy taranja ara-panatanjahantena 3 no hifaninanana mandritra ilay intermédia 4 iray eny Kianja izay moa no fiantso fionambe ny mpanao gazety ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena io ary hitra amin'ny andian'ny fahadimy izy ity fifaninanana izay tanterahana amin'ny fahaenina ny volana Jona moa eny amin'ny Kianjan'ny Pareny Mahamasina ary misokatra ho an'ireo Ainy Vakijery rehetra manerana nosy izy ity ka ho fitsinjovana manokana ireo mpandray anjara avy any amin'ny faritra dia natao maimaimpona ny fandraisana anjara ho azy ireo araka ity fanazavana ho entin'ny kantorina Valson sy Ridy Rakotsonty. Noho ny fangatan'ireo mpifaninana dia anahina ny sara-pandraisana anjara amin'ilay fifananana intermédia iray eny Kianja izay ho totsaina ny fahinany volana Jona ho avy izao etsy amin'ny Kianjan'ny Pareny Annexe Mahamasina. Taranja telo ihany no hifananana amin'ny tindry mitoraka ity dia ny taranja baolina kitra, ny basketball ary ny taranja tsipy kanety be. Efa milamina tsara daholo ny fikarakarana, tsisy olana ny terrain fa araka ny fangatahany mpandray anjara izay maro anisa ihany izy ireo dia ho ahenantsika ny sara ny fandraisana anjara ho an'ny intermédia zany hoe raha tokony ho 5 alina sy 2 hetsy zany teo aloha dia midina ho 2 hetsy avokoa ary maimaimpoana ny fandraisana anjara ho an'ireo mpandray anjara avy any amin'ny faritra. Zay ny fangatana voalohany dia fangatana faharoa any mikasika ny pétanque dia araka ny fangatany mpandray anjara maro ihany koa dia tsy azo atao zany ny mampiasa bola dogy mandritra ny fifaninanana. Ankoatra ny lafin'ny ara-panatanjahantena dia isy hetsika fanentanana maro samihafa ihany koa amin'ity fifaninanana ity. Zay ny mampiavaka anazy koa dia ny resaka animation. Maromaro ny animation ho hitantsika eto amin'ny toerana amin'io. Isy koa zany ny ohatran'ny hoe fifaninana-kira na karaoke io na open mic izay azahoana loka ihany koa ho an'ireo mpandray anjara. Ny mampiavaka anazy koa dia izany mpikarakara ny hanome
loka surprise ho an'ny mpandray anjara zay maresy, zany hoe zay maresy zany amin'ny taranja iraisana ny basket sy ny foot sy ny pétanque. Hatramin'izay izy io dia mijanona ho trophée sy médaille foana, fa amin'ity zany dia isy surprise omen'ny mpikarakara ho an'ireo mpandray anjara amin'izany. Mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo mpandray anjara ary no mafisy mikarakara fa ireo mpiasa io nivon'ireo ainy vakijery izay manana karatra ara-dalàna ihany no afaka milalao amin'ity fifanana ity. Amin'ny volana Jona izay ary amin'ny volana Jona io ihany koa no anatanterahana ny mondial na ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany ho an'ny baolina kitra. Anisan'ny mampiavaka ity andiany amin'ity taona ity ny fisian'ny mascotte na ny sary famantarana ny fisian'ny fifaninanana ka tamin'ity andiany ity kosa nefa dia niavaka izany satria telo be izao ireo mascotte ho ampiasaina mandritry ny mondial ary samy manana ny mampiavaka azy tsirairay avy izany araka ny fampahafantarany Cantor Neverson. Samba ny eo amin'ny tantarany mondial na ny fidinany tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra no isy mascotte telo iary isolotena andreo firenena ampapetrano. Amin'ity andiany fahatelo amby roapolo any mondial ity mantsy dia firenena telo no andray izany fifananakoavana izany izay ahitana ny Canada, Mexique ary États-Unis. Ny mascotte voalohany dia ny maple izay miseho amin'ilay endrika biby serre izay nisany mampiavaka ny Canada. Ny maple kosa dia anarana nalaina avy amin'ilay ravina érable izay famantarana manokana ny firenena kanadiana. Ny mascotte faharoa dia ny clutch miseho amina endrika voromahery misolotena ny États-Unis. Izy ity izay maneho hery manokana sy fahafahana amin'ny mahavoromahery azy. Ary ny mascotte fahatelo farany miseho amina endrika jaguar misolotena ny Mexique. Ity biby ity izay manana lanja lehibe amin'ny kolotsaina mexicaine sy Amerika Latine. Nambarany teo anivon'ny Fédération raisam-pirenena na ny FIFA fa noforoniny ireto mascotte ireto mba anehoana ny kolotsaina sy ny mahasamihafa nefa mampiray andro firenena telo ampikarakara ny fifananana. Ankoatra ny fanitanana mpakafy baolina kitra dia ampiasaina amin'ny dokam-barotra ny kilalao, akanjo ary hetsika isan-karazany mandritra ny mondial ireto mascotte ireto. Efa fanao hatramin'ny taona 1970 ny fananana mascotte amin'ny fidinany amboary eran-tany. Anisareo mascotte nalaza teo aloha ohatra i Footix tany Frantsa sy Jacome tany Afrika Atsimo. Tsy ivona fa firenena 7 no mandray anjara amin'ity mondial andiany fahatelo amby roapolo ity. Mahakasika ny mascotte izay fa raha pitsy dia vaovao hafa indray no antsika mandinina izay fiomanana amin'ny mondial 2022 izay fa nivelan'izay hatrany dia marana ny vaovao isika ny Haïti nisy olona 7 no namoy aina ao Port-au-Prince noho ny fifandonana misy amin'ireo gangs ao amin'ny renivohitra Haïti. Raha ny tatra vonjomaika navoaka ny birao ny firenena mikambana ny toerana dia olona manodidina ny 7 no tsy maintsy nandao ny toeram-ponenany vokatra izay fitsoahana herisetra misy any toeran'izay araka ny vaovao avy any ivelany tanteriny Rivaravonarivo amintsika. La capitale haïtienne de nouveau terrorisée par les gangs. Tato anatin'ny andro maromaro miverina miaina ao anaty herisetra indray ny mponina ao Port-au-Prince renivohitra Haïti. Andian'olona mirongo fitaovam-piadiana no mampiorohoro any amin'ny faritra avaratra Port-au-Prince. Raha nitatitra farany navoaka ny firenena mikambana nandritra ny herinandro mahery ny 7 no namoy ainy nandritra ny fifandonan'ireo gang any an-toerana. Tao anatin'indray andro monja dia mahery ny 9 no niditra hopitaly noho ny fifampitifirana. Isan'andro olona 9 no voatery mandoa ny toeram-ponenany nitsoaka ny herisetra misy any an-toerana.
ity ramatoa ity izao anisan'ireo nitsoaka niaraka tamin'ny zanany raha voatifitra tao an-trano ny vadiny rehefa niverina araka ny fitafiana izy ireo. Tsy vitany mamono olona fotsiny ireo andian'olona ireo raha ny fitantarandreo nanatry maso ny zava-nisy any an-toerana fa doran'izy ireo ihany koa ny trano ny fananany mponina ary vonoindreo biby fiompy. Ny taona 2024 no nanomboka ny anafana ny toetra raha tany Haïti. Noterendreo andian'olona mitondra fitaovam-piadiana ireo nametra-pialana ny Prime Ministre tamin'izany. Nanomboka teo ny krizy ao Haïti. Tsy misy filoham-pirenena voafidim-bahoaka ary efa taonany maro ny tsy nisy fifidianana any an-toerana. Noho ny zava-misy any an-toerana dia fikambanana iraisam-pirenena maro misehatra amin'ny fanampiana sy ny fijerenany maha-olona no tsy maintsy nanajanona ny asany. I Haïti anefa dia anisan'ireo firenena mahantra indrindra ao amin'ny faritra Karahiba. Manoloana ny fitombon'ny herisetra isan'andro, tsy ampy fitaovana sy famatsiam-bola intsony ny polisy any an-toerana. Efa misy ny fanetsehana hery avy any ivelany hanome tanana ny mpitandro filaminana toy ny force multinationale de lutte contre les gangs fa hatreto miaramila tradianina efa-jato ihany aloha no mbola tonga ao Port-au-Prince. Dia izay no manakatona tanteraka ny vavantsika tamin'ity zoma ity tompoko lasy tompoko avy akasitrana fesika tsirairay afy tany etoko hatrany tany nanaraka ny vavatra amin'ny farany raha mpitsondray ny fotoanantsika manaraka.